toy izao ndraika manany teny zaraina zay omenantsika anio aoka ifankaty isika kora sy ny namany dia nanohitra ny Mosesy sy Arona ahako voasoratra ao amin'ny nomerito 4:120 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary kora nanangona ny namany rehetra ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana hanohatra azy voalahy dia niseho tamin'ny fiangonana rehetra ny voninahitry Jehovah. Nofahaizon'ny tompo izy ireo ka niletika velona tany anaty tany ahako voasoratra ao amin'ny nomerito 4:120 amin'ny anaran'i Jesosy hoe eny nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankonany mba ny olona rehetra izay hanikora ary ny fananany rehetra dia latsaka velona ho any amin'ny fiaina-tsy hita izy mba n'izay azy rehetra ary ny tany dia nikatona taminy ka fonkotra tsy amin'ny fiangonana intsony izy. Mifankatiava ahako voasoratra ao Petera 1:3 amin'ny anaran'i Jesosy hoe miraisa saina ianareo rehetra ka miarà ory mifankatiava tahaka ny mpiralahy mifamindra fo manetretena vavaka isika ray eo tezao ny toetranay mba tena haifankaty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.